inona no raisina rehefa eo amin'ny Jesosy. Alleluia. Maniry zany aho, maniry zavy ianao e. Alleluia. Irenimino zany andraisa tokoninahitra eo anaty an'Andriamanitra raha tray mialy eto. Tena eventsika izany. Ataovy ezaka fa tsy nijingana voana tompoka, tsy nidingana voana tompoka, fa ny fiafarany ity. Na zato taona izy, hozy izy ny tenin'Andriamanitra manao. Izay maharitra hatramin'ny farany no atao inona? Fontsena. Tsy ny fiatombohany, tsy nidingana voana tompoka, fa ny faharetana amin'izao fanontona ny tompo izao. Jesosy no avelana hitarika ny lalana dia isitona isitany taotra tialenao ve manana ny Jesosy toy izay vahiny mandeha tena mitery reto fiadanamanga reto. Alleluia. Tena mamievoninahitra reto fiadanamanga reto. Alleluia. Tsy mila sitraka amin'ny olombelontsika fa amin'Andriamanitra irery ihany. Saotra anareo mamievoninahitra ny tompo, saotra antsika rehetra. Alleluia. Antso izy famonjy anao mamaly vavaka Jesosy, eterona ny fitiavany apetrao aminy ny entana, omeo azy koa fanahiana mamaly vavaka Jesosy. Yeah.
Haleluya. 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 Hari misotra miara-panahy koa amin'n'anarana Jesosy azy mbola tsy nihona tamin'ny tendrony ity. Haleluya. Miaro ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Haleluya. Haleluya. Izany dia tonga eo amin'ny fotoana izay ahafahana mandeha ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Haleluya. Haleluya. Baiboly dia miteny manao hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Haleluya. Zao koa voasoratra manao hoe ianareo izay efa mijoro mitandrema fandrao lavo. Haleluya. Noho izany ianao izay tonga zanak'Andriamanitra manana fanantenana ny andova ilay fiainana mandrakizay dia amin'ny baiboly dia mampirisika anao hoe mitandrema fandrao lavo. Ao amin'ny Hebreo koa dia misy tenin'Andriamanitra tahaka izao a. Hebreo toko faharoa ny 1 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mamakitsika amin'ny teniny. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay farentsika fa andro isy fotoana amelantsika izany votsika. Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely ka samy voavalona marina avokoa ny fahadisoana tsy ny fankatoavana, ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe zay efa nomenantsika izao tsika. Haleluya. Noho izany dia mila mitandrina zany tsika. Haleluya. Jery tenin'Andriamanitra ary tsika zay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra dia ny 1 ary ao amin'ny Matio toko faefatra ambinifolo dia ny 1 dia mitsatokintsika 15 ny 16 amin'ny anaran'i Jesosy namakitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ry malala aza mino fanahy rehetra, ry malala aza mino fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany santoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao mahafantarantsika amin'ny fanan'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky fa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ary izany no ilay fanahiny aty Kristy zay efa rena rehefa ho avy, sady efa ela sady efa eo amin'izao tontolo izao izy ankehitriny. Jaona voalohany toko faharoa dia ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy ka tamin'ny 7. Ary mandala izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny maritra mandrakizay rakizy madinika, izao no fotoana farany ary tahaka ny efa rena rehefa ho avy ny anty Kristy na dia ankehitriny iza dia mariny anty Kristy. Koa izany ny ahafantarantsika fa izao no fotoana farany. Ny 7 avy tamintsika ihany ny ala ireo, nefa tsy mba namantsika izy fa raha nitahiny namantsika izy dia tsy salasalana fa nitoetra tamintsika, fa efa niala izy mba aseho fa tsisy atsika rehetra kosa. Fa manana ositra avy amin'ilay masina ianareo ary mahalala ny zavatra rehetra ianareo. Mamadika ny tenin'Andriamanitra indray tsika ao amin'ny jery baiboly indray tsika ao Matio toko 4 dia ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niala teo amin'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha ary ny mpianana nanatona azy ampizaha azy ndafitra ny tempolo. Fa hoy Jesosy taminy, tsy hitanareo va ireo zavatra rehetra ireo? Lazaika aminareo tokoa tsy avela isy vato hifanongetoka tsoravany. Ary mipetraka teo atendrombohitra ho oliva izy dia nanatona azy mangingina mpianatra ka nanao hoe, lazao aminay izay andro hatongavahany izany ary zay famantarana ny fiavinao sy ny fahatamperan'izao tontolo izao. Ny 14. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mitandrema fandrao izay mitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy
ka maro ny voafitany indiny fa 1 ambin'ny folo indiny fa